Mamindra-fo amiko mpanota Jesosy ary mamelà eloko. Dia ny famindram-ponao lehibe no manazavanao koa amin'ny olonao. Masina izay mivory eto izao meteninao. Dia aza fo izahay fahazono anao mandrakizay. Ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarahaba asika rehetra amin'izao vanim-potoany isa taona kara-malaza zao dia Andriamanitra ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Ny anjara izay atao amin'izao moa dia fampianarana ary fisoloana mpampianatra anankiray izay tsy afaka no anaovako azy eto. Tsy afaka izy no ny antony samihafa moa dia mandray ny fisoloana ny tenako. Ny Efesiana toko voalohany, toko faharoa ary toko fahatelo no anjarantsika amin'izao. Ny fitarian-teny moa dia efa vita omaly araka nataon'ny Ray aman-dreny Pastora Rakotolovony. Ka hamaky soratra masina zany sika amin'ity ray ora manaraka ity izay andiniasika ny Efesiana. Ka melohany hamaky asika dia tsara raha lazalazaina sy fariparitana amintsika aloha ny fizarazarana akapobeny amin'ity bokiny na epistilin'ny Efesiana ity. Raha zarana amin'ny akapobeny, ny mpampianatra moa mety maro samihafa ny fomba fitsinjarany azy, fa tsy dia isiana ady-hevitra be ny amin'izany. Fa ny famoahana ny ventikevitra izay raisika avy amin'izao tenin'Andriamanitra zao no tsara hamaharana indrindra. Raha amin'ny akapobeny zany ny fizarana ny Efesiana dia misy tapany voalohany izay manambara momba ny fotom-pampianarana ary misy tapany faharoa izay manambara ny fiarana na fampiharana na fiainana izany. Dia miloha ny fizarana lehibe roa moa, ao ny fitarian-teny fohy, teny fiarabana, dia ao ny famaranana fohy koa izay hita. Ireo zany no raha razainy amin'ny akapobeny izy io. Ka ny fiarabana hitasika amin'ny toko voalohany, dia ny toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Dia ny ventim-pampianarana izay ambaran'ny Paoly amin'ny Efesiana dia ny toko voalohany andiny fahatelo zany ka hatramin'ny toko fahatelo andininy faha-1 amby 20. Ary ny fiharany zany, fototra fampianarana zany eo amin'ny fiainan'ny kristiana moa dia ny toko faha-4 ny andiny voalohany ka hatramin'ny toko faha-9 ny andiny faha-20. Ary ny teny famaranana dia voalaza teo dia ny toko faha-9 1 amby 20 4 amby 20. Ireo raha ny fitsinjarana akapobeny. Dia mazava tsara zany fa amin'ny Paoly dia misy izay fototra izay orenana. Fototra izay orenana hiaingany fiainan'ny kristiana, dia ny fiainan'ny fiangonana manontolo amin'izany fototra hiaingana izany. Dia arosika izany ity fampianarany toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo ity izay milaza mazava tsara ny fotorany fampianarana. Izay ny tena ao. Fa ny toko faha-4 moa zany manomboka amin'ny andiny voalohany izay teny ambara indrindra ho faneva dia ny fiharany sy fampiharany zany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny kristiana tsirairay avy. Dia igny afaka ny mpampianatra hafa koa zany no hanolotra izany. Ny zavatra izay hitasika voalohany zany dia ny toko voalohany no raisika avy hatrany amin'izao Efesiana izao. Ny toko voalohany arak'izay hitasika teo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa dia io manambara indrindra ny fanondorana ny epistily moa zany amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa io. Ary ny andininy fahatelo ka hatramin'ny faha-4 amby 10 amin'ny toko voalohany io dia filazana moa fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra noho ny fitahiana izay omeny ny Efesiana, na raha raisina zany dia meny ny mino. Andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa zany fitarian-teny, andininy fahatelo ka hatramin'ny faha-4 amby 10 fisaorana ny fitahiana,
Ary fizarana fahatelo ato amin'ity toko voalohany ity ihany, ny andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo, izay milaza indrindra ny vavaka. Vavaka amin'Andriamanitra moa ho an'ny Efesiana, izay ataon'ny Paoly eto. Dia ireo ny fizarana izay ho fitipitiantsika moa filazana azy amin'izao fampianarana fohy adindray moa zany izay atao izao. Voalohany zany dia jeresika ny amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. I Paoly zany dia nandray ny titre maha apôstôlin Jesosy Kristy azy, zay ny voalaza ato. Ary io no lazainy. Ary raisiny zany amin'ny fandraisana azy amin'ny voninahitra zay entiny zany zavatra zany io titre io zany. Kanefa raisy koa zany ho isan'izay manendry azy ho mpitondra hafatra ho amin'ny olona rehetra sy ankanavana. Ary izany fanompoany, izany dia fanompoana zay mipetraka sy mitendrena ho eo amin'ny fiangonana, ary atao ho eo amin'ny fiangonana fa sy ho ivelany zany fiangonana izany. Ary Andriamanitra Tompo moa zany dia Jesosy Kristy no manolotra io. Dia izao zany amakisika ny andiny voalohany sy faharoa. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra mamangy ny olona masina any Efesosy zay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny zavatra fanamarihana amin'ity fiarahabana ity dia ny fiantsoana mahisy dia tena mazava tokoa ny Efesiana fa olona masina izy ireo. Io ny zavatra tsara ho sahivina. Rehefa avy eo Paoly hilaza ihany ny faharasiana sy ny toy izany, fa ny zavatra zay avohitry na avy hatrany amin'izany zany dia ny asan'Andriamanitra eo amin'izy ireo. Ny asan'Andriamanitra eo amin'izy ireo dia fanamasinana. Ka amin'izany fanamasinana izany dia manambara fa izy ireo dia any hafa taloha. Fa amin'ity fanamasinana ity dia an'Andriamanitra izy izao. Ary Paoly izay iraka apôstôlin'Andriamanitra, apôstôlin Jesosy Kristy no mitondra izany hafatra izany amin'izy ireo. Ity maha apôstôly any Paoly ity dia misy famaritana zay somary miavaka kely amin'ny lioka raha amitaha. Fa raha lioka no lazana dia ny famaritany lioka ny maha apôstôly, raha mamaky ny asan'ny apôstôly sika zany, dia faritany mazava tsara mialohan'ny fidianana ny Matia zany nisy olany Jodasy, fa ireto no fameperana sy mainsy olona nandreny Jesosy fony izy mbola niriaria nandrisan'ny 3 taona, ary nahita ny fahagagana, nandray ny fampianarana zany, nahita ny fahagagana ary nanaraka azy akaiky, olona akaiky miaraka amin'ny Jesosy sady manaiky ny fampianarana. Dia nahita ny fijaliany zay nahafatesany teo ambony hazo fijaliana, ary tsy zay ihany fa nahita koa ny fitsanganana, izy nitsangana velona. Io raha ny famaritan'ny Paoly, famaritan'ny lioka raha raisika ny asan'ny apôstôly. Fa ny an'ny Paoly kosa dia ilazany izy tena ny fa apôstôly dia faritany mazava raha vakisika zany ny Korintiana voalohany toko 5:10, zay lazany mazava amin'izany fa izay lazany tena ny apôstôly dia izy nahita an Jesosy nitsangana tamin'ny maty, izy efa velona zany, sy niarany riria fa izy efa velona no hitany, ary nahita izy ka mino dia nandray iraka, nandray fanirahana mivantana avy amin'ny Jesosy hanatanteraka zany asa zany amahafanaka voafidy azy ka mitondra io hafatra io. Ka ny famaritana ny maha apôstôly amin'izany dia ny nahitavana an Jesosy nitsangana taorian'ny fahafatesana ary velona sy mahery amin'ny asa izay ataony eo amin'ny fiangonana. Ka io no maharesy lahatra mazava an'i Paoly miaraka amin'ilay fanirahana fa tena isan'ny apôstôlin Jesosy Kristy koa izy. Ny anekena an'io fahamasinana zay eo amin'ny Efesiana io dia mifototra indrindra
amin'ny fanoavana sy fanekena ny finoa ny efesiana ny teny avy amin'ny Jesosy Kristy zay ho azavana mitoy moa rehefa avy eo. Ka ny finoany ary toerana mahatoky amin'izany finoana izany arak'izay hitasika moa voalaza amin'ny toko 4:1 zay teny fanevasika no ilazana azy hoe olona masina. Ny zavatra marina koa amin'ity fitarihan-teny ity dia ny sodrano lehibe zay omeny Jesosy, omeny Paoly aminareo ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra isika sy Jesosy Kristy Tompo. Io sodrano lehibe io zay sodrano apostolika moa zany milazana azy dia anamarihana mazava tsara fa ny fiangonana no tompony sy omena an'izany fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy izany. Ary ity dia fanomezana avy amin'ny fanahy, zany hoe fanomezana araka ny fanahy izy io, fa sy de tena mahakasika voalohany indrindra zay ny amin'ny nofo, fa na ny fahasoavana na ny fiadanana de zay vokatry ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ary atolony araka izany. Ka izay ambara amin'io zany de fahasoavana noho ny fanavotana ary fiadanana na fihavanana no io fanavotana avy amin'ny Jesosy io koa. Ka atolotra ny mino na ny olona masina zany de zay natokan'Andriamanitra ho an'ny tenany amy lalan'io fanavotana zay nataon'i Jesosy io. Ka mitoetra ho mahatoky amin'ny finoana ao amin'ny Jesosy Kristy amin'izany finoana izany. Mahatoky araka ny fotony fampianarana ary mahatoky araka ny fiainana izany fotony fampianarana no raisina izany. Ny manaraka dia zay resaka zany ny 9 ka hatramin'ny 410 zay misy ny fiderana an'Andriamanitra sy ny fisaorana an'Andriamanitra zay hitasika ao. Dia hovakisika koa ny 3 hatramin'ny 410. Isaorana ny Andriamanitra ray Jesosy Kristy tomponsika zay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahian'ny fanahy rehetra, amin'ny fitahian'ny fanahy rehetra any an-danitra araka ny fidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehantsika. Rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka zay akasitrahany fony, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany zay nanasoavany ansika maimam-poana ao amin'ny malala. Izy no ananasika fanavotana amin'ny rano, dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny hareny fahasoavany zay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy fisainana rehetra rehefa nampahafantariny ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny zay nokasainy tenany. Atanterahany ny fitondrana atao mandra-pahatapitry ny andro voatendry hanangona ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny ety an-tany, dia ao aminy ao amin'ny koa ny nanaovana antsika ho lovany rehefa notendreny raha teo isika araka ny fikasany zay mahefa ny zavatra rehetra araka ny akasitrahany fony, mba ho fiderana ny voninahiny zahay zay nanantena ny Kristy raha teo ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny rovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona zay nalainy ho antenany ho fideranany voninahiny. Amen. Ny fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia mifototra feno sy tanteraka amin'ny fanavotany Kristy. Izy ho ny 7 no ananantsika fanavotana amin'ny rano, dia ny famelana ny helotsika araka ny hareny fahasoavana. Io dia mifototra hatrany ary sahivina fa
io asa io dia asan'Andriamanitra telo zay ray, izay naniraka ny zanany dia Jesosy zany ho amin'ny asany fanavotana ity, ary izany fanirahana izany dia mifototra indrindra amin'ny fitiavan'Andriamanitra araka ny voalaza teo. Ary io fitiavan'Andriamanitra io dia miaraka hatranga ary miaraka mandrakariva amin'ny fahamarinany sy ny fahamasinany. Ka io ny toerany ampivoirana manokana ny fitiavana eto, satria ny fahamarinany, ny fahamasinany dia ho an'ny olona zay mpanota, ho an'ny voahary zay fa lavo. Ary izay no iavahany heriny fanamasinan'Andriamanitra. Ka amin'izay nahitavana fa tsisy fanavotana, sisy zay ahaizan'ny olona hamonjy ny tenany, dia io no nanolorany ny zanany amin'ny halehibeny fitiavana zany. Izy Andriamanitra no sy maintsy manao ny fanavotana ho an'ny olona. Io no fototry ny fiderana, ary zay no fototry ny fisaorana an'Andriamanitra araka ny voalaza sy efa nivakisika teo raha teo moa. Ka ny fitahiana rehetra dia ao amin'ny Kristy Jesosy fa tsy hafa, ary ny zavatra zay nataony no indro atao fototra amin'ity fiderana sy teny fisaorana ity. Fa inona no avotra sy lazaina indrindra ao amin'izany fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra izany? Dia ambara ao amin'ny teny zay fanovakisika ny fifidianana mahagaga, ny fanendren'Andriamanitra raha teo ansika ho olony masina, havotany zany ka ho isany ataony ho an'ny tenany. Ka io no isaorana azy amin'izany fifidianana sy fanendreny raha teo izany. Dia hitasika moa zany amin'ny famakisika ny 14, ny 15, ny 11. Fifidianana manokana izy io, zay sy amin'ny alalan'ny fahamendrehan'ny olona, fa fifidianana manokana amin'ny alalan'ny Kristy Jesosy tomposika. Ka amin'izany zay fifidianana na fanendrena mialoha izay dia tsy miala an'io fanavotana io, ka ilaza hoe efa noforonina hatramin'ny ela aho dia notendreno ho vonjena amin'ny famoronana zay famoronana manokana. Sia fa efa nifidina hatrany ela tokoa ianao ary notendreny famovonjena ao amin'io fanavotana nataony Kristy Jesosy io. Ka ny fananganana ansika ho zanaka indray, ho zanak'Andriamanitra indray, io no fikendren'Andriamanitra raha teo hatry ela, ary no efainy sy notanterahany araka ny fahamarinany ary araka ny fahamasinany. Ka satria mendrika ho faty isika amin'ny otasika, na ny nolovana na izay nataosika tena mahamendrika ho faty avokoa, dia ny zanany no nalefany hitondra fanavotana amin'izany fahafatesana mandrakizay eo amintsika izany. Ka manao asika ho mpangataka mandrakariva an'io famonjena io, ary amin'izay ahazahoana manao asika olony fisaorana fiderana mandrakariva no nandraisany izany fanavotana lehibe izany. Ka fiderana zay avoitra manokana zany amin'ny alalan'izany fifidianan'Andriamanitra izany. Ny zavatra zay ifaliana amin'izany fitiavana lehibe eo amin'Andriamanitra izany dia ny fakasitrahany, sitrany sy teliny, araka hitasika amin'ny 15 izany zavatra zany. Notendreny raha teo amin'ny fitiavany isika, sitrak'Andriamanitra ny hamonjen'ny mpanota. Ny ota halany, ny tsy mibebaky halany, fa ny isiany fifidianany ka andraisan'ny lahatra ny mpanota hitondra fibebahana dia sitrak'Andriamanitra feno sy tanteraka izany. Ka nefainy ho toky sy hiorenana, ho toky sy horenany na ny fitahiany sy ny fahasoavany voalaza teo, na ny anononany ansika ho olona masina, fototra miorina amin'izany fanavotan'Andriamanitra izany. Ary izay isaorana sy deranan'Andriamanitra dia izay anekeny sy andraisany ansika.
anekeny sy andraisany asika fa rehefa mitalao nohony amin'i Jesosy dia raisin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy ka isaorana sy hiderana azy izany araka ny koa mbola hitasika amin'ny andininy fahaenina ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika mahamaim-poana ao amin'ny malala fa izany faneken'Andriamanitra izany mifototra mandrakariva ary eo amin'i Jesosy hatrany ka tsy azo ialana. Ny fifidianana, ny fanendrena raha teo dia amin'ny alalan'io fanavotana Kristy io ihany izy rehetra. Ity moa zany dia ilazana ansika mazava tsara fa sy afaka hirehariany amin'inona fa sy maintsy amin'ny fietrena eo ambany hazo fijalian'i Jesosy mandrakariva no ananasika fanatonana ny ray ka amin'izay fanatonana ny ray amin'ny alalan'i Jesosy zay no anomezany toky fa tena ho raisika tokoa izy ary anomezany toky fa tsy ho laviny izay manatona azy. Ny zavatra zay avoitra koa amin'izany fiderana sy fisaoran'Andriamanitra izany arak'izay hitasika amin'ny andininy fahafito dia ny famosorana heloka moa na ny fanavotana zay efa lazaisika eo. Ny famosorana heloka isan'ny fototra izay isaorana an'Andriamanitra io satria izany famelana ny heloka izany dia ny fanavotany Jesosy irery ihany no mampisy sy mampivaingana an'izany zavatra zany ka ny fanomezam-panahy rehetra dia miboiboika avy amin'izany fanavotana izany izay amosorana ny heloka isika. Ny fanomezam-panahy rehetra na hoinona ho tanisana amin'izany manolotra izy ny fanomezam-panahy amin'izay hahazoantsika mivavaka sy midera an'Andriamanitra. Manolotra izy ny fanomezam-panahy izay hananan'Andriamanitra fifaliana amin'ny fihenoana ny hataka sy vavaka izay ataosika ary manome izy fanomezam-panahy izay isiany fahafahampony ka anolorany antsika anjara andraikitra sy asa eo amin'izao fiainana izao ary indrindra eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary io no sahivina indrindra ary sahivin'i Paoly mandrakariva ao amin'ny epistiliny izay nisiany fampihavanana azy Paoly amin'Andriamanitra ka nipoirany fahasoavana maro rehetra amin'izany dia isan'izany ny nanomezana azy anjara na dia efa mpanenjika ny fiangonana azy nanomezana azy anjara ho amin'ny asa masiny maha-apôstôly. Ny zavatra zay isaorana an'Andriamanitra koa ary hiderana azy dia ny fanehoany sy ny fanambarany ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony rehefa jeresika ny andininy fahasivy rehefa nampahafantary ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony sika araka ny safidiny zay nokasainy tena. Raha ny saina ihany sy mahay mamoaka ny hevitry ny tenin'Andriamanitra fa ny fahasoavan'Andriamanitra no manolotra ny fanambarana hamantarana sy handraisana ary hilazana izay ambarany eo amin'ny teniny. Toy io na dia mamaky ny filazantsara fahaefatra azasika ambara mazava tsara zany sy azo na ny mpianatra azy fa rehefa nisangana maty Jesosy zay vao izao ka nisy. Ary ny fiainan'i Paoly mampiharihary mazava tsara izany koa. Olona nandinika tokoa ny testameta taloha tena nahay izany kanjo nanenjika ny fiangonana kristiana dia ny fanenany amin'ny Jesosy any lalany Damaskosy dia nahoana ianao no manenjika ahy ny teny. Olo mahay tsara ny soratra masina miaina tsara zany soratra masina zany araka ny fahaizany azy kanjo hoy Jesosy nahoana ianao no manenjika ahy. Zay vao niala ny kirany maso fanambarana avy amin'Andriamanitra zay voalazany andininy fahasivy voalaza siketo dia tena fahasoavana amin'Andriamanitra zany no manokatra ny sainy na dia ny mpianatra zay nirieria niaraka amin'ny teo azy
saivina ny lalana makany Emosy. Nandeha ny mpianatra makany Emosy dia variana. Dia maty tokoa le rangahy iny ka. Sy hita hevitry misy ty fanjakana ty fa dia mamono olo marina. Tonga eny Jesosy nagnazava amin'ny soratra masina zay vao nazavazava aminy. Tonga amizay nandray ny mofo dia tena nahitany Jesosy. Fanambarana manokana avy amin'Andriamanitra zay isaorana azy sy iderana azy, fa na dia tsy manana ny fahamendrehana aza dia omen'Andriamanitra izany noho ny amin'ny fanavotana eo amin'ny Jesosy Kristy, ka natsangany Jesosy hanolotra zany fahazava-saina zany ho an'ny mino rehetra, fahazava-saina zany ho an'ny antsoina rehetra, ka handray ny alehiben'ny fahasoavany, fahalalana ny tenin'Andriamanitra ary fiainana izany tenin'Andriamanitra izany. Ka eo no mampisy indrindra ny fiombonana. Ny fandraisany io fanambarana io no isiany fiombonana amin'Andriamanitra, fiombonana eo amin'ny Kristy. Hoy ny andininy 10 rehefa vakisika: hahatanterahany ny fitondrana hatao mandra-pahatapitry ny andro voateny, hanangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny etỳ tany dia ho ao aminy. Fanambarana zay ilazana indrindra ny herin'ny asan'Andriamanitra, ka na dia miady hevitra aza ny Greka, ny gentilisa zany, fa sy hainy ty nofo ty mehitsy ny hanana zany fiombonana amin'Andriamanitra izany, dia eto magnambara fa ny hery fanavotan'ny Kristy ampy, manana ny hery sy fahefana ampy, ampisy firaisana amin'ny Kristy na dia olona mpanota azy. Ary am'izany hiorina am'izay tsy azo ozongozonina izany fiombonana izany, dia amin'ny herin'ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana. Fiadanana lehibe io ny fiadanana zay atolotra, ny fampiombonana ansika amin'ny Jesosy, fampiombonana ansika amin'Andriamanitra noho ny herin'ny fanavotana eo amin'ny Kristy Jesosy tompo. Ary zay isaorana am'izany dia ny nahaizany koa mampiombona ansika tsirairay avy ao aminy, ka hananana firaisana ao amin'ny Kristy, dia ny firaisany sy ny fiombonany olona masina zay ekesika eo mifanakepinao sika izany. Misy fiombonana sy zay hoe izaho rery amin'Andriamanitra, fa misy fiombonana ansika tsirairay avy koa amin'Andriamanitra, ka isiany hisaorana azy. Fa ny hevitra manelanelana ansika sy Andriamanitra, ny hevitra manelanelana ansika samy olona, dia ny foanany izany fanavota lehibe eo amin'ny Kristy izany. Ary eo no anambarana am'izay ny mandrakizay zay atolotra ansika araka ny voalazany andininy 1:12, omena lova isika, lova zay mitoetra ho mandrakizay, ary ao amin'ny Kristy hatrany io. Ka isika zany amin'ny mahafiangonana dia tena iray tokoa ary manana fiombonana feno amin'izany firaisana izany ao amin'Andriamanitra. Ary lazaina amin'ny tohiny zay amakesika azy eo amin'ny 7:12, fa hoy ny voavaky eo: ao aminy koa ianareo, rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo, eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fotsiny. Toky tsisy fitaka izany fanavotana nomeny Jesosy Kristy izany, ary misy antoka zay omen'Andriamanitra asika amin'izany, dia ny fanolorany ny fanahiny. Ty moa dia fanahy zay raisika ao mibatisa, fa ny fanahy zay miresaka amintsika koa isan'andro, hitondrana asika amin'ny fiainam-bavaka, hitondrana asika amin'ny finoana sy fihazonana ny filazantsara mandrakariva. Antoka io sady toky ary santatra koa moa zany ho an'ny mino rehetra an'izany fahatanterahany fiombonany olona masina amintsika samitsika zany, sy fiombonasika amin'Andriamanitra izany, fa na dia mbola ity tany aza dia nomeny ny fanahy onina amintsika
mba tsy hananasika fisalasalana ny amin'ny famelana ny helosika ho an'izay rehetra mibebaka sy mandray izany aina vaovao atoloky ny fanahy izany. Fa ny mahamasina ansika zay voalaza ery aloha dia fahamasinana amin'ny fahafenoany amin'izay nanavotan'Andriamanitra asika, ary fahamasinana amin'ny fahafenoany amin'izay anolorana koa ny fanahin'Andriamanitra amintsika, ary momba ny mandrakizay izany. Fa io fahamasinana io koa dia itomboana isan'andro araka ny batisa zay atolotra asika, itomboana isan'andro, itomboana amin'ny toky fa efa nahazo ny santatra asika sy ny antoka avy amin'Andriamanitra ka nanolorany fanahiny, ka hizotra isan'andro, tsy hampandaingan'Andriamanitra sanatria, ka honomeny ny fanahiny kanefa mbola hizotra amin'io ta. Lazainy hoe masina kanefa hizotra amin'ny sy fahamasinana, dia amin'ny fanjakan'ny devoly zany sy ny fahafatesana aronota. Fa amin'izay hanomezany ny fanahiny dia hizotra isika araka ny fiainan'ny olona masina, ary araka izay hananasika fiombonana amin'Andriamanitra zay makahala an'io ta, ary Andriamanitra zay fa nanokana asika ho an'ny tenany, ka hivelona miaraka aminy amin'izao sy ho mandrakizay. Ny andiny fa 5 ka hatramin'ny fa 13 zany no zay resika koa izao. Dia ho vakisika io ny sy de lava fa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izaho koa rehefa nandre ny finoanareo an'i Jesosy Tompo zay hitany olona masina rehetra, dia mbola miverina no mahamasina voalaza eto, dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako, mba homen'Andriamanitry Jesosy Kristy Tomponsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba hampahiratiny ny maso ny sainareo, mba ho fantatrareo zay fanantenana avy amin'ny fiantsoany sy zay hareny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny fihoarany halehibeny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasany heriny faherezany izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nanangana azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanany ankavanana any an-danitra, ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana sy ny anarana rehetra zay tononona sy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa, dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy, ka nanao azy ho lohany, nanapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana zay tenany, dia ny fahafenoany zay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Amen. Ny voalaza moa zany dia ny fitandrosana eto dia milaza indrindra ny fisaorana an'Andriamanitra, fisaorana an'Andriamanitra noho ny amin'ny efesiana, noho ny amin'ny mino zany, dia ny olona zay isaorana amin'izany dia olona zay nahazo indrindra ny fitahian'Andriamanitra, ary izany fitahian'Andriamanitra izany no lazaina sy tanisaina amin'ny endrika maromaro ihany eto. Ny tanisaina sotra zany izao: ny fitiavana ny olona masina, ny fitiavana azy satria masina izy araka ny maha izy azy izao, zany hoe Andriamanitra zay tia azy no andraisana fitiavana hitiavana azy teo amin'ny nahampanota azy, ary zao teo amin'izay nandraisany ny fiainana koa ho mandrakizay. Ary ny fitiavana koa ny mino amin'izay nahitavana azy olona zay sy nanana lovana ho inona ho inona, fa ankehitriny manjary mandova ny fiainana ho mandrakizay. Io isan'ny zavatra zay antony hanomezana fisaorana an'Andriamanitra, sy ny fitahiana zay no raisin'ny Paoly manokana ho an'ny tenany ihany zany no isaorana,
fa ny fitahina zay natolotra sy noraisiny Efesiana koa dia anandrata ny vavaka fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra. Ary ny momba ny fahalalana zay atolotra dia fahalalana zay an'Andriamanitra ka aponeny indrindra amin'ny olona rehetra, indrindra moa zany fa aponeniny amin'ny izay mitondra ny fampianarany dia Paoly zany zay milaza mazava tsara ato fa ny fanahy indrindra no tena mampianatra, fa na i Paoly aza dia manety tena eo anatrehan'izany fanahy zany. Ny fanahy zay mazoto mampianatra sy mitondra ary manao ny fanambarana zay fa voatanisa sikary aloha ka sy dia tanisaina intsony. Ny fanahy no mpampianatra indrindra antsika ka amin'izany ampianariny zany dia zay sy takatry ny saina ary sy azo ny fahendren'olombelona no ambarana ary mifototra sy miorina amin'ny soratra masina mandrakariva. Fa io soratra masina io no mitarika asika hahatadidy izay hevitra sy fanambarana ataon'ny fanahy masina amin'izay anomezany ansika izany fahalalana izany. Dia io fahalalana io dia ny fahalalana ny fahefan'ny Kristy koa, araky ny voalaza eto, fahefana zay mitaky ary mitondra antsika ho amin'ny fanoavana ka hananana fanahafana an'i Kristy ary hananana indrindra fitomboana fanoavana ny fahendrena sy ny fanambarana zay atolotry ny fanahin'Andriamanitra antsika. Ary izany fanambarana izany, fahalalana izany, fahendrena izany dia itomboana, mitombo amin'izany zany isika. Misy zay fototra noraisina ary mitombo amin'izany zany isika. Ny fitomboana dia mitombo indrindra amin'ny fanantenana zay atolotra. Raha zay resika ny andininy fa 7 milaza mazava tsara izany. Fa hoy izy ary mba hampahiratany ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo zay fanantenana avy amin'ny fiantsoany. Dia mazava tsara sy izay hareny voninahitry ny lovany. Ny fanomezan'Andriamanitra zany dia sy fanomezana zay natao hitoetra ka hijanona sy mihesika fa mitombo, ary izany fitomboany zany dia eo amin'ny fisainana zay asehosika sy ny fiainana zay ambarasika. Izany fitomboany zany dia eo amin'ny finoana zay atao ny fanantenana zay hazonina mandrakariva, ary io dia momba ny fanantenana kristiana moa resahana. Isan'ny harena zay atolotra lovany mino izany fahalalana mitombo izany sy fahalalana an'Andriamanitra iainana izany. Isan'ny harena omena ny olo-mason'Andriamanitra. Ka izay azo amin'izao dia mitombo indrindra amin'ny fanambarana sy filazana azy. Mitsiry zany izy io ka mitombo, fa tsy isan'izay mihena akory na mihamaty. Ary arakaraka zay iainana azy sy tomboany amin'izany fitarian'ny fanan'Andriamanitra izany no ivelarany fiainana manontolo amin'ny fanekena hatrany ny fiainany fibebahana mandrakariva. Ny hareny herin'Andriamanitra izany zay atolotra ny mino dia midika sy manjary ho fiainana amin'ny finoana. Fiainana amin'ny finoana eo ambanin'ny fitariany herin'Andriamanitra veriny. Dia azontsika jerena ny 720 ny amin'ireo zavatra zay voatanisa sikareo sy 120 ka angamba mifindra amin'ny toko 2 avy hatrany sika amin'ity. Dia ijery sika ny toko 2 amin'ny Efesiana. Ny toko 2 zany dia araky ny fahanomarisika tery moa zany dia isan'ny milaza koa ny fototry ny fampianarana zay orenana.
ity toko faharoa ity dia azo lazaina fa ao ny misy fitarian-teny moa zany dia misy tohiny mandrakariva ka ny fiainana zay atolotra ho an'izay efa maty no lazainao ary ny fampihavanana eo amin'ny jiosy sy ny zentilisa ary ny fahasoavana zay amin'ny maha-apôstôly dia ny fahafenony fahalalana zay miverina indray ny filazana azy. Efa miafony fotoana fangamba sy hovakisika le toko faharoa fa mba anareo mamaky azy anaty trano. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo zany ato amin'ity toko faharoa ity dia milaza indrindra ny toe-javatra sy mety na rasy hipetrahany Efesiana ary zany amin'ny maha olona azy sotro zao. Dia hitasika an'io moa zany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny toko faharoa zao dia mbola miverina amin'ny andiny faha-1 ambin'ny folo sy faha-2 ambin'ny folo io zavatra zay voalaza io. Ka ny andiny faha-1 ambin'ny folo sy faha-2 ambin'ny folo novakisika hanamariana an'izany zavatra zany. Hoy ny teny eo: koa tsarovy fa fahiny anareo zay zentilisa araka nofo ka nolazainy voaforan-tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana ny Kristy ianareo fa oloko azy tamin'ny fanjakana Israely ary vahiny tamin'ireo fanekeny teny fikasana dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanan'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Io zany ny zavatra zay toetra sy fomba zay nitoerana sy nanana fanantenana ary sy vitan'izay ihany oloko azy, zany hoe olona tsy manana an'Andriamanitra fa ho an'ny tenany ihany ary mifarana amin'izao fiainana izao. Fa ny tapany faharoa amin'ny toko faharoa ity dia milaza indrindra ny fanamboarana vaovao zay nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely, ho an'ireo Efesiana. Ny andiny fahatelo ambin'ny folo milaza io: fa ankehitriny, taloha tery ankehitriny zao, fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo zay lavitra fahiny dia nampanakeke ny rano Kristy. Ny rano Jesosy averina mandrakariva ilazana ny fanavotana io ary izay mampiova sy mahafa ny Efesiana amin'izao zany dia ny rano Kristy nampanakaiky azy an'Andriamanitra ka amin'izao manana Andriamanitra izy sy nampanakaiky azy ny teny fikasan'Andriamanitra, nampanakaiky azy ny olon'Andriamanitra zany ka dia manana zany tombony mihoatra zany izy. Dia ny tapany fahatelo amin'ny toko faharoa dia ny tombosoa manokana zay azo vokatra izany fampanakekezana izany. Tombosoa manokana zay azo vokatra io fampanakekezana io dia izao: ny jiosy na zentilisa zany izy roa dia mandray avy amin'ny Kristy izany fanatonana izany dia ny fiterahana azy rehetra indray, fiterahana azy rehetra indray ka famindrana azy miala amin'ny fahefanyota, miala amin'ny fahefan'ny devoly, miala amin'ny fahefan'ny fahafatesana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay itoeran'ny fiadanana ary ananana fanantenana. Io le ampitahana hoe fahiny dia ankehitriny ary vokatry ny ankehitriny dia hitasika amin'ny andininy faha-4 ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-2 amby roapolo izany. Dia ny roa tota no lazana eo sady mandray ny fihavanana amin'Andriamanitra no mandray koa ny fihavanana amin'ny olona samy olona. Teo aloha olona sy nateraka indray amin'izao ateraka indray. Izao zany fanazavana somary asipiriany kely ihany zany an'ireo voalaza fizarana telo voalaza teo. Ny amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia ambara amin'izany fa ny fanahy zay tsy nateraka indray dia maty sy manana an' Jesosy zany. Ary io fahafatesana io dia fahafatesana ao amin'ny ota
fahafatesana amin'ny ota satria ny ota no mitondra ary ny ota no hajaina ary io ota io no mitondra ny fahafatesana hanjaka amin'ny fiainana manontolo amin'ny fo fanahy tena izany ka vokatry izany fanjakany ota amin'ny fahafatesana izany dia sy mahazo ny fanomezam-panahy rehetra ary isan'ny fanomezam-panahy ny fiainana zay voalaziko tary fa atolotra ny mpanota zay mandray ny filazantsara ny Jesosy Kristy ka amin'izany dia ny hery ny fanahin'Andriamanitra zay manolotra fiainana dia sy voaray ary tsy misy fanavaozana eo amin'ny fiainan'ny olona taloha le hoe nareo taloha zany mbola nanompo ny ota ny devoly ka mifanaraka amin'izay fomba sy ataony zao fiainana izao no ataony amin'ny ota sy mahasaina zay an'Andriamanitra fa ny amin'izay mora levina hiafara amin'ny fahafatesana ihany ka dia amin'izay tena andevo ny ota ary andevo ny devoly ka na ho jiosy na ho zentilisy raha mbola sy nandray an'i Jesosy Kristy izy dia isan'izay mitoetra amin'izany fanandevozany ota sy fanandevozany satana izany ny fanomezana ny fanahy amin'ny fahafenoany dia ny fiainana ho mandrak'izay zany manjary tsy voaray fanompoana ny ota no anafahana antsika izany satria io fanompoana ny ota io no itoerana amin'ny fahatezeran'Andriamanitra zay mitondra ho amin'ny fahaverezana mandrak'izay dia dia malakilaky kely ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo dia anambarana indrindra ny voninahitrin'le fanovana voninahiny fiterahan'Andriamanitra indray zany na fananganana isika indray ho zanany dia ambara amin'ity andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo ity amin'ny toko faharoa isika zao ambara mazava tsara ao zany fa nalaina isika ary ny fomba nanalana isika amin'izany ota izany dia mazava tsara ny fahefana ota io ny ambara voalohany dia hoe tsy amin'ny alalan'ny tena sika manokana ka ho vakisika ny andiny fahavalo sy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo amin'ity hoy ny teny eo fa fahasoavany namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isy rearea fa asantsika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy amen tsy avy amintsika izany fa izany fanafahana izany dia avy amin'Andriamanitra araka ny hareny fahasoavany araka ny voalazika teo ka amin'izany hifotorana amin'izany hareny fahasoavany izany ka asany isika zany hoe misy famoronana vaovao zay ataony antsika handeha araka izay fanavaozana atolotra antsika izay ka hizotra amin'izany fiainana vaovao izay hitondrany ansika izay fa inona le fiainana vaovao le fiainana teo aloha dia le fanjakany fahafatesana amintsika fa amin'izao no tolorana aina io ny andiny fahadimy milaza io ka tsy maty isony zany fa velona ny hoe maty dia mitambatra amin'ny fahafatesana sy ny devoly ary ny ota ny fitondrana ny fiainana ka ny hoe velona dia milaza indrindra fa miaraka amin'ny Jesosy amin'ny fiombanana amin'ny Jesosy no hitondrana ny fiainana ny faharoa dia maty ka nalevina zay isika kanefa amin'ny Jesosy Kristy dia natsangana indray tahaka izay nananganana an' Jesosy koa amin'ny fahafatesana ka io no voninahitra lehibe zay atolotra asika ny fananana ny fiainana zay tsy ny antsika zay anjakany ota fa ny fiainana zay ny an'Andriamanitra zay anjakany fiainana mandrakizay ka amin'izay ny vokatriny dia misy fanajasika ny hafa
fanazasika ny hafa zay manana ny fiombonana ao amin'izany fiainana vaovao zay atolotra Jesosy Kristy zany. Hitasika amin'ny andiny fahafito. Dia Andriamanitra manome porofo zany amin'ny ananganany ny mpanota zay nataonao sy mahay mibebaka ka azo mibebaka dia misy fiainana vaovao. Porofo magnambara ny herin'Andriamanitra manova izany. Dia manaraka ny fanekena koa fa ny hafa zay mpanota dia hain'Andriamanitra ny manangana azy ka hananany fiombonana aminao amin'ny finoana sy fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny finoana. Ny ambara sy lazaina amin'izany dia ny fiombonana mandrakariva zay tsy azo sarahana fa ny fiombonanao amin'Andriamanitra dia iombonany hafa koa Andriamanitra ka mitaraka ny fiombonana amintsika tsirairay avy eo amin'izany herin'ny fanavotana izany. Dia hahatsiaro mandrakariva isika ary hampitaha hatrany ny fiainana teoloha sy ny fiainana ankehitriny. Hafa ny teoloha zay nanjakany ota, hafa ny teoloha nanjakany fahalovana, fa hafa ny ankehitriny zay anjakany Mesian'Andriamanitra, hafa ny ankehitriny zay anjakany tenin'Andriamanitra. Ka anendrena antsika indray manomboka amin'izao ho tena olony teny fikasana, ho tena olony faneken'Andriamanitra. Ka amin'izany manana fanantenana araka izany teny fikasan'Andriamanitra izany sy araka io fiorenana lehibe eo amin'ny Kristy io. Nofidiana eo amin'ny Jesosy sika ary izany fotorana izany dia fotorana vaovao fa sy ny taloha ary iorenan'ny Jiosy sy ny jentilisa avokoa. Ty izany dia ambara sy avoitra indrindra eo. Dia ny andiny faefatra amin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo dia ny tombosoa manokana zay atolotra. Ny tombosoa manokana zay atolotra ny jentilisa sy atolotra ny Jiosy dia tsy hafa fa mitovy ireo tombosoa manokana ireo. Fa izany tombosoa izany dia ny hahaizan'Andriamanitra mampandray ny nofo ny fiainanao mandrakizay ary ny hahaizan'Andriamanitra mampanana fiombonan'ny olona masina eo amin'ny Kristy ka ifidianana antsika tsirairay avy. Io zany efa voalaza dia sy voalavaina ny amin'io. Ary amin'izany dia misy fanafoanana, io ilay tombosoa misy fanafoanana ny fifandrafian'ny mpanota amin'Andriamanitra satria ny mpanota ankehitriny dia efa voavidy ny rany Kristy ka amin'izany mandray ny fampihavanana zay avy amin'Andriamanitra noho izany rany Kristy izany dia foana ny fifandrafiana. Ary ny fifandraisana nefa manomboka eo dia ny fifandraisana indrindra amin'ny olona sy ny mpanjaka dia Andriamanitra izany. Amin'ny olona sy ilay tompony fanekena dia Andriamanitra velona izany. Ka isika ho isan'izay manoa amin'ny mahazanaka ary manoa amin'ny mahaolony Andriamanitra. Dia farany toko fahatelo. Ny toko fahatelo dia mizara roa koa ny toko fahatelo raha lazaraina kapiny ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo sy ny andininy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo mizara roa zany. Dia Paoly zany amin'ny fizarana voalohany milazany amin'ny tenany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Dia Paoly koa avy eo milaza indrindra ny vavaka zay ataony ho an'ny Efesiana efatra amby folo raika amby roapolo io. Ka ny zavatra voalohany amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo zany zay lazain'ny Paoly dia hitasika amin'ny andininy voalohany. Hoy izy hoe ary noho izany izaho Paoly mpifaotra any Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa dia mitombo falehany. Ka ny zavatra zay ambaran'ny Paoly ny amin'ny tenany zany dia mazava ny falehany fiaretany. Misy fiaretana zay hiaretany ao noho ny amin'ny fanambarana ny filazantsara, zany hoe noho ny amin'ny fanekeny ny fanirahany Jesosy zay ny fanena amin'ny taria Damaskosy.
ka nilaza mazava aminy fa handeha hitory izy. Ka izay fiantsoana eo amin'Andriamanitra izay nandraisany ny famonjena dia ekeny sy tanterahany araka ny lalana zay tendren'Andriamanitra ho azy. Ka amizao dia hita fa lalany hazo fijaliana dia ekely mazava tsara. Nony aminareo izy raha toy izay sivakisika io. Anambarana izany fa ny fanompoana an'Andriamanitra dia fanompoana zay sy mandrara fiaretana, fa tena isany momba ny fanatanterahana ny fanompoana ny fiaretana. Ka amizany mitaha mazava tsara amizay nandraisany Jesosy Kristy ny azy koa. No tendren'Andriamanitra izy dia nandeha ny lalany azy fijaliana ny azy. Dia eto Paoly amin'iny na ny fanenany am Jesosy, nandray ny famonjena izy, famelana ny helony, dia nandray ny asony andraikitra zay sy maintsy ataony, dia lalany hazo fijaliana koa ny azy. Ny fanolorana ny aina vaovao zany, ny fitomboana amin'ny fahamasinana zany, dia sy misakana ny fiaretana ady maro samihafa, fa mitambatra sy miaraka amizany io fiaretana io. Ka ny teny zay voalaza eto, zay voalazan'ny Paoly zany amin'ny vakisika teo, dia ho sahivina koa ho an'ny Efesiana zay anoratana amin'ny lalana zay halehan'izy ireo koa, ka hazotoan'izy ireo koa hiaritra noho ny hafa. Miaritra izy ireo noho ny hafa, mba hanana ny hafa ilay fanavotana sy fampihavanana amin'Andriamanitra ho mandrakizay. No tendrena Paoly ho amin'io asa io, dia manao sy magnatanteraka amin'ny heriny zany teny fanendrena izany izy. Dia ihany sika. Ny zava-mahagaga amin'Andriamanitra amizay fanendreny dia ity: omeny koa ny herim-panahy sy ny fanomezam-panahy izay hoentina manatotosa sy manatanteraka izany asa izany. Ka Paoly nada teo amin'ny fahafenoany fananany, na ho be na ho antonony izany, dia nandao izany, ka na dia milaza fa izy koa aza maha-apôstôly azy amin'ny toriny filazantsara azy tokony manana zay zoananany hananany fivelomana avy amin'ny fiangonana, dia izao miasa manokana izy hamelomany ny tenany. Fa Andriamanitra nanome azy zany hery rehetra izany, zany hoe ny hery panahy zay hoentiny manatotosa io asa io. Ka na dia voatondro mazava aza fa fiaretana no handehanana, dia nandeha sy nizotra arak'izany izy. Ary isika rehetra zay miara-miombona amin'ny filazantsara ka mandray izany, dia manana io fiangonana amin'ny Jesosy io koa. Ka araka ny voalaza moa amin'ny toerana hafa dia hoe ny miara-miaritra amin'ny Jesosy no miara-misangana amboninahitra aminy koa. Koa na dia tsy misy izay mendrika eo anatrehan'Andriamanitra, amizay nandraisana ny andraikitra avy amin'Andriamanitra, dia tolorany mazava koa izay hoentina manatanteraka izany asa iasovana io. Dia jeresika ny andininy fahasivy amin'ny toko fahatelo, hoy ny teny eo: ary ny hampahazava ny olona rehetra mba hahalalana izay fitondrana ny zava-miafina, dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra zay nanao ny zavatra rehetra, mba tanterahany ireo mitoy ny teny. Ny iantsoana manokana indrindra izany, na i Paoly na ny fiangonana, dia hanambara io zava-miafina io amin'ny zay mbola tsy mahalala. Io zava-miafina io zay tsy hafa fa ny isiany fandresen'Andriamanitra ny fahafatesana amin'ny alalany nanekeny hitondrana izany fahafatesana izany eo amin'ny tenany. Ary io zava-miafina io dia tsy hafa fa
ny nanendreny izany fomba izany hisian'ny fanavaozana ny mpanota rehetra ho azy ho amin'ny mandrakizay. Dia ny 14 ka hatramin'ny 120 no jeresika avy hatrany. Ity zany dia ny fitondrana ny olona tsirairay ao amin'Andriamanitra moa zany araky ny volazasika tery aloha, ka hitomboana amin'ny fahalalana, hitomboana amin'ny fahafenoana amin'izany fiainana amin'ny vavaka izany. Andriamanitra dia mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatasika hoy ny 20, ka heverinsika araka ny hery izay miasa ao amintsika. Ity zany dia mba hialasika amin'ny famerana ny ataosika rehetra amin'izay azosika atao araka ny hery mbatany olona na araka ny hery sain'ny olona. Fa amin'izay anekena any Kristy Jesosy hiasa dia tsahivina mandrakariva, fa izy na dia maty aza dia velona indray. Ka amin'izany hanekena io heriny io amin'ny asa zay niantsoany antsika tsirairay avy, ka ahaizasika hitondra mibavaka ny olona rehetra, indrindra moa ny mino. Fa mahay manao mihoatra lavitra noho izay angatasika, ary mahay manao mihoatra lavitra noho izay heverisika Andriamanitra. Ka ity dia amin'ilay fonenany Kristy ao amintsika, ary amin'ilay antoka stoky dia ny fanahy masina izay apetraka ao amintsika, ary koa amin'izay anekesika izany amin'ny fiainam-bavaka, amin'ny fiainam-pinoana, ka hanarahasika ny herin'ny fanavotana nananganana ny Kristy sy ny herin'ny fanahy izay mitondra fanavaozana ho antsika ny isan'andro isan'andro. Ary ny fiainana izay no mampiseho mandrakariva ny mahavelona an Jesosy, ary velona amin'ny fitiavana amin'ny fitaomana ny olona rehetra, ny mpanota rehetra ho eo aminy. Amin'ny fiainana izany no anandramasika isan'andro izany fahatsarana zany, ka miorina sy mitombo araka ny halehibe ny ohatry ny Kristy ny finoana amintsika tsirairay, amin'izay iharany io heriny fanavaozana avy amin'ny fanahy io. Dia io no iravoravona sy anandratana an'Andriamanitra mandrakariva. Hoy ny 20, ary hahalala ny fitiavan'i Kristy zay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra, izay iainana sy iasana araka ny herin'i Kristy, mitomboana amin'ny fahafenoana voalaza io. Dia voninahitra n'Andriamanitra raha izany ka fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay vavaka isika. Mampianaro zay Jesosy hanaiky anao, ary ampianaro zay hitombo sy hahalalanao. Dia vonjeo zay mba hanana ny fiombonana masina aminao, ary ny fiombonana zay eo amin'ny mino apetraka ao. Dia azafoy izahay fa ahazono anao mandrakizay. Dia mamindrafo amiko ny amin'ny fangatahana ny anaranao Jesosy. Amen.